Falmirabatsika indray tsirahay mpanaraka ny fandaharana eto amin'ity fahitalavitra ity. Androany 9 Jona taona 2024 andro manandaza sabata manandaza eo amin'ny fiangonana Apokalipsy eto Madagasikara. Satria dia nisy indray ny batisa lehibe tetỳ Andranotapana izay nitotsaina niarahana tamin'ny ray aman-dreny Pasteur Mayolla tamin'ity androany ity sy ireo pastera maro samihafa. Eto izay dia manasanao anaraka ny toriteny izay nataon'ny ray aman-dreny Pasteur Mayolla tetỳ Andranotapana. Tao ihany koa ireo batisa izay nitaterana tamin'ity androany ity izay miisa eo amin'ny 100 latsaka eo izy ireo nanolo tena ho an'izay tamin'ny batisa izay. Tao anatin'izay ihany koa dia nisy ihany koa ny fanoloran-jaza rehefa nanao ny batisa tetỳ Andranotapana ihany ray aman-dreny Pasteur Mayolla tamin'ity androany ity dia nanararaotra izy nitsidika ny fanorenana ny fiangonana Atoybe Ambohidratrimo. Zany dia anasaiko anao ampitiavana, anaranao ampitiavana ny fandaharana hatramin'ny farany. Mijery mahafinaritra tompoko. Ny fiainantsika tsirairay avy aoka mba hoamboany elatra Andriamanitra ny toerako sy toeranao amin'izao fotoana. Asandrato ambony andanantsika amin'izao fotoana izao. Taovy ambony tsara andanantsika. Masina! Masina! Masina ianao Jehovah tompony masina. Eniko ny voninahitra amin'ny tany rehetra. Manao ny tena, manao laza, manao ny fisandrantana manak'izay. Halleluia. Amen. Arotika ho an'Andriamanitra zany io zany voninahitra. Halleluia. Everybody
Dia manasantsika fiangonana andray ampanajana ampitiavana ny vaky teny avy amin'ny soratra masina. Tantara voalohany toko faharoa amby roapolo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Soramandry. Ny namorian'i Davida ny zavatra hoenty manao ny tempoly sy ny afara nataony amin'ny hanaovana azy. Raisika mendininy fahadimy. Fa hoy Davida, Solomona zanako mbola zaza sady tanora fanahy, ary ny trano atao ho an'i Jehova dia tsy maintsy ho lehibe indrindra, mba hielany amin'ny tany rehetra ny lazany sy ny voninahiny. Ko ho vononiko raha teo ny zavatra hoenty manao azy. Ka dia nahavonina betsaka Davida raha mbola velona izy. Ary niasany Solomona zanany izy ka nandidy azy hanao ny trano ho an'i Jehova, Andriamanitry ny Israely. Ary nanao taminy hoe, anaka, efa mbia tampoko ny anao trano ho an'ny anaran'i Jehova Andriamanitro. Saingy nisy tenin'i Jehova tonga tamiko nanao hoe, be ny raha efa nalatsakao, ary ady lehibe no efa nataonao, koa tsy mahazo manao ny trano ho an'ny anarako ianao, satria be ny raha efa nalatsakao tamin'ny tany teo masoko. Fa indro ianao hiteraka zazalahy, izay ho lehilahy miadana, ary ampiadaniko tsy hisy hazo azy ny fahavalony rehetra manodidina. Koa ny anarany dia atao hoe Solomona, ary ampiadaniko sy ampandriko fa izay ny Israely amin'ny androny. Izy no hanao ny trano ho amin'ny anarako, ary izy ho zanako, ary izaho ho rainy, ary izaho ampitoetra ny seza fiandriana ny fanjakany amin'ny Israely mandrakizay. Koa ankehitriny, anaka, ho aminao ane Jehova, ka ambinina ny ianao, fa ataovy ny trano Jehova Andriamanitra ao arak'izay nilazany anao. Ary omeny Jehova saina sy fahendrena ny ianao ka hatsangany ho mpanapaka ny Israely mba hitandremanao ny lalàn'i Jehova Andriamanitra ao. Ary amin'izany dia ambinina ianao raha mitandrina ankatony lalàna sy ny fisipika izay nandiny Jehova misesy ho an'ny Israely, mahereza sy matanjah, ary aza matahotra na mivadi-poa. Toizantsika ny vaky teny araka amin'ny filazantsarani Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Soramandry. Niakaran'i Jesosy tany Jerosalema tamin'ny Pasika sy nandroany mpivarotra sy nanesorany varo ny ala teo kianjan'ny tempoly. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary efa akaiky ny Pasika ny Jiosy, ka dia niakatra tany Jerosalema Jesosy. Ary hitany teo kianjan'ny tempoly ny nivarotra omby sy ondry sy voromailala ary mpanakalo vola izay nipetraka teo. Dia nanao kotopizy ka nandroaka azy rehetra hiala teo kianjan'ny tempoly, na ny ondry, na ny omby, ary narara ny vola ny mpanakalo vola sady nazerany ny latabatra. Dia hoy izy tamin'ny nivarotra ny voromalala, ento mivoaka reto zavatra reto, aza atao trano fivarotana ny tranony raiko. Ary ny mpianany nahatsara fa voasoratra hoe, ny firetako ny amin'ny tranonao no haharitrahina ahy. Fa namaly ny Jiosy ka nanao taminy hoe, inona ny famantarana sionao aminay no manao zao zavatra zao ianao? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, raha vao ity tempoly ity, ary amin'ny atelona dia atsangako indray izy. Fa hoy ny Jiosy, 70 taona zay no efa nanaovana ity tempoly ity, ka ianao va atsangana azy amin'ny atelona? Fa ny tenany no tempoly no lazainy. Ary koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, dia tsaroy ny mpianany, fa efa nilaza izany izy. Ary dia nino ny soratra masina sy ny teny izay nolazain'i Jesosy izy. Ary noho ny tao Jerosalema Jesosy tamin'ny Pasika, dia tamin'ny andro firavoravoana, maro nino ny anarany raha nahita ny famantarana azy izay nataony. Fa Jesosy tsy nahatoky azy satria izy nahalala ny olona rehetra, ary tsy nitady olona hanambara olona izy, fa ny tena ny mahalala izay tao am-pon'ny olona. Marantsika mivaky teny Korintianina voalohany toko fahatelo
raha isika amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo le mitsahatra hatramin'ny fafito ambin'ny folo ihany. Korintianina voalohany toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Soramandry ny amin'ny raha ampitoroteny sy ny mbola izahatoetra azy aminaran'i Jesosy raha isika amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo. Tsy fantatrareo fa fahatempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho tsimban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Hotahina ny teny asoa ny fanasiny tenantsika ho an'Andriamanitra amin'ny voninahitra. Ivavaka tsika nisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany vakiteny izany sy amin'ny reto fanatitra sy fahavokarena izay natolotritsika eo an'Andriamanitra ary ireo fanatitra hafa ihany koa izay mbola ho ataontsika. Ivavaka itsika. Jehovah'Andriamanitra raha eo, misotranao izay ny tantananao ny fiainanay. Nandritry n'izay atsasaky ny taona izay satria dia efa nisasaka sady ny taona amin'izao volana jiona izao. Zavatra maro samihafa no famaofao tamin'ny fiainanay nandritry n'izay fotoana atsasaky ny taona tamin'ity taona ity izay. Fa ankehitriny dia noho ny fitahiana sy ny fanambinana nomenao anay dia ndreto izay mivory eto amin'ity toerana andranotapahana ity indray. Nitondra ny fanatitra araky ny baikonao manao hoe aoka tsisy iseho foana nandreko tsy mitondra fanatitra ny olona. Fa tsy ny fanatitra ihany tompo no atolotray androany fa ny tenanay mihitsy no tempoly velona ho atolotray anao ho fanatitra amin'ity sabata ity koa satria dia misy fanahy an'olo-tena maro ao anatin'izany batisa izany, anolotra ny tempoliny ho anao. Raha isoary ny fanatitra izay atolotray mba ho akasitrahanao amin'ny seza fiandriananao. Na ny vola izany na ny tenanay mba hoe mikamanitra amin'ny seza fiandriananao. Ary tsy verina aminao foana ny teny fikasanao raha tsy nantanteraka izay nampandehananao azy izay manao hoe hovoako ny varavaran'ny lanitra androtsako fitena fianambiampo anareo. Fa sika teny mafy ny valala tsy hanimba ny vokatra reo dia avanim-boa ny voaloboka reo. Anareo dia ataon'ny firenena rehetra hoe tany mahafinaritra sy sambatra. Hoy ianao Jehovah tompony maro. Dia mitenena ary amin'ny alalan'ny vakitenin'ny soratra masina fa mihaino izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina no angatana izany. Halleluja. Amen. Manatsatsika ary mba hamonjy toerana andray ny afatra anio. Vao hanomboka ny toriteny dia miposaka ny masoandro, izany hoe manarika antsika eto ny Jehovah zany. Ataovy mafy ny tehaka omeo voninahitra izy amin'ny feo mafy manao hoe magaga fa nangatsika nandritry ny herinandro fa tonga androany ny fotoana hoe isy batisa lehibe tondrany tapahana dia efa manomboka manala ny akanjo bary ny sasany amintsika. Na nisy herika mifafiarana nandritry ny herinandro, maromaro ihany koa ny olona naheno ny hoe isy conférence isy batisa dia maro ny olona vao ny andro nangatsika dia efa tena aloha milamina aloha fa sao mikohako ao, sao voan'ny sovoko ao, andro mangatsika ty ve ahoana ny idirana anatin'io rano fa mbola misy maramila ny Kristy ihany ao, tsy matahotra orana, tsy matahotra atsika, tsy matahotra hafanana, vonina androany iroso amin'izany fanoloran-tena izany. Koa dia arabaina manokana zany itsika raim-pianakaviana, renim-pianakaviana, tanora, zaza, zanaka izay an'olo-tena indray androany na dia atao hoe ririnina sy mangatsika ary ny andro dia tsy nampiverin-dalana atsika zany fa tena nasehotsika ary dia magaga tokoa fa vokatra izay finoantsika zay tsara ny andro vao hanomboka ny toriteny miposaka ny masoandro ary dia mafana ny andro omena voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja. Io manko tahaka ny tamin'ny andro ny zanak'Israely hoe rehefa atoandro dia eo ambonin'ny fitoerana masina indrindra eo ny andro raona dia rehefa
alina mivadika afo iny. Dia atsika koa asehon'Andriamanitra koa fa Jehovah le masoandro fahazavana tondra ny hafanana dia na dia faran'izay manga atsika zany andro rehefa anao batisa ohatra zao tsika dia mahafana dia tena jereva vao maika arakaraky ny tenena koa vao maika mampipoaka n'le masoandro efa eto Jehovah manatrika atsika eto ko aza matahotra rindro vitsy fa sitraka ny ray no anomenareo ny fanjakana miarabantsika rehetra koa vahiny izay tonga eto sambany androany mety manatrika ny zanakitsika ho atao batisa ny ray tampo amintsika ho atao batisa ny ray aman-drenitsika ho atao batisa namantsika mpiaramonina dia tonga koa tsika mba manatrika azy reny manafana fitiavana lehibe no anton'izany satria tsy andeha an'olo tena anao zavatra ratsy na andeha an'olo tena anompo ny devoly fa n'olo tena ho an'Andriamanitra dia tonga koa tsika mba manotrona ireny fianakaviantsika reny ireo fianakaviana namana sy tapaka tonga manatrika eto tsika dia efa nao fofoatanantsika mba hiarabantsika reo namantsika sy vahintsika ireo zany ho mariky izay fifaliantsika dia asivotehaka mafy mariky izay fifaliana anomezatsika voninahitra an'Andriamanitra izay tsy adino miaraban'ny fiangonana rehetra manerana Madagasikara zay manaraka zao fandarana zao sy itsika aty ampitan-dranomasina izay manaraka tsy tapaka koa na ny aty Afrika na ny aty Amerika aty Eropa aty Azia aty amin'ny ranomasina Indiana aty Maurice sy aty La Réunion izay misy voaka malagasy koa amin'ny nosy manodidina trano Komoro aty Komoro dia misy apokalypse izay voaka an'Andriamanitra tsy adino daholo itsika tsiraray amin'izay misy atsika koa dia andray ny hafaritsika androany satria raha misy mpanao teray mibebaka hoy ny soratra masina dia ny lanitra ray manontolo no mifaly ka ny hafatra zay omentsika androany izay mivakina tamintsika teo dia miresaka hoe tempoly natsangana efa nanomboka tany amin'ny androny Davida mpanjaka araky ny vakitsika teo amin'ny tantara voalohany toko 220 tao ny fikasana voalohany anangana ny tempolin'Andriamanitra satria ny tempoly teo aloha dia trano lay labasy reny no nanaovana ny tempoly kanefa ny Davida mipetraka amin'ny trano vato fa nanomboka avy tany Egypte namaky ny tany efitra mandrapa tonga tamin'ny fanjakany Davida dia trano lay no mipetrahan'i Jehovah natao trano lay io tempoly io fa izy Davida hoe andeha ataoko trano vato io tempoly io anao trano an'i Jehovah fa mba tsy rariny loatra za mpanjaka mipetraka amin'ny trano manara-penitra nefa ny Jehovah trano lay rehefa napakevitry Davida anao trano an'i Jehovah dia zao ny zavatra nambarany raha raisitsika amin'ny tantara voalohany toko 5 io tantara voalohany toko 5 ny andininy 5 no vakitsika fa hoy Davida Solomona zanako mbola zaza sady tanora fanahy ary ny trano atao an'i Jehovah dia tsy maintsy olo lehibe indrindra mba hielany amin'ny tany rehetra ny lazany sy ny voninahiny ka vononako raha teo ny zavatra hoentina manao azy ka dia navanina betsaka Davida raha mbola velona izy zany hoe nilaza zany Davida hoe ny trano zay atao an'i Jehovah io tempolo atao an'i Jehovah io dia tsy maintsy ho lehibe indrindra mba hielany amin'ny tany rehetra ny lazany sy ny voninahiny hielany amin'ny tany rehetra ny lazany sy ny voninahiny ka vononiko raha teo izy noentina manao izany ino tsara ho atao lehibe izany trano zany mba hielany amin'ny tany rehetra ny lazany sy ny voninahiny dia naniraka ny zanany izy dia hoy izy eo amin'ny 1:20 sy 3:20 ko ankehitriny anaka ho aminao ne Jehovah ambinina ne ianao mantsy ny Solomona zany ataovy ny trano Jehovah Andriamanitra ao arak'izay nilazany anao ary omeny Jehovah saina sy fahendrenana ianao ka tsangany ho mpanapaka ny Israely mba hitandremanao ny lalàn'i Jehovah Andriamanitra ao ary amin'izany dia ambinina ianao raha mitandrina akatoy ny lalàny sy ny fitsipikiny izay nydidiny Jehovah an'i Mosesy ho an'i Israely mahereza sy matanjah aza matahotra na mivatom-po
Ny afatra omenantsika androany zany dia ny hoe fanamboarana ny tempoly. Ary io tempoly io dia atao lehibe mba hore ny lazany sy ny voninahiny. Hore ny lazany sy ny voninahiny. Raha kely zany le izy dia tsy ho hitan'ny olona. Io le tonga n'le fitenenana hoe taiza ny elaela ny tsy hita e. Dia hoe kely sy bitika ka tsy hitan'ny olona e. Izy kely tsy bitika dia tsisy mahita. Dia normalina tokoa rehefa kely dia tsisy mahita. Rehefa omby mahita dia tsy lelafin'ny namany. Fa ho atao lehibe ozy izy ny tranon'i Jehovah. Io tempoly io atao lehibe. Zany tempoly zany. Dia mandana fa ho ambininy ianao. Ataovy ny tempoly fa ho ambininy ianao. Dia raisiny hoe tempoly ara-baky teny tokoa io atao io. Dia samy manao tokoa tsika, manao ny tempoly. Samy manangana ny fiangonana. Ary samy miezaka manao zay tratra ny habeany zany fiangonana izany. Izany tempoly izany. Samy miezaka manao zay ho lehibe, ho lehibe, ho lehibe. Fa tsy hoe mekely, mekely. Raha mijerytsika zao ny fanorenana zay ataotsika fiangonana. Ny any eto Ambohidratrimo ato. Mankely azy io zay rehefa avy eo ijery hoe manao ny fandrosin'ny fanoniasa ao. Ny any Iavo ambony zany. Ny any Tsatsyresy aty Sabotsinamena aty. Fiangonana Tsiraray avy. Miezaka manao azy ho lehibe arak'izay tratra. Nefa dia kely ny ondry ao anatiny. Any fiangonana izany ao lehibe. Le tempoly mba iseho ny voninahiny hieleran-tany ny lazany. Rehefa tonga koa Kristy dia niresaka n'io tempoly io koa Kristy. Dia vaky tenintsika tao amin'ny Jaonina tao. Jaonina toko faharoa. Jaonina toko faharoa. Vakitsika manomboka ny andinin'ny 7:20 ka hatramin'ny 8:20. Tonga teo amin'ny tempoly Jesosy kaiky ny Pasika. Teo ivelan'ny tempoly, teo mikanja, teo tokotany zany. Varotra tsy hifankahitana. Inona moa no namidy tao? Varotra daholo ny olona zany. Varotra omby, varotra ondry, varotra osy. Atao fanatitra amin'ny andro Pasika mba samy mitondra ny azy. Ka dia inona moa ny tsinony raha eto tokotany-piangonana no hivarotana an'izany? Io ny fiangonana dia io tokotany eo no mivarotra azy. Tsy andro sabaty io fa andro andavanandro. Hoe eto ny varotana azy. Zavatra atao fanatitra amin'ny Pasika ihany io. Eo mpanakalo vola, mpanakalo devizy zany. Takalo ny devizy, ny euro zany, takalo vola gasy, ny dolara takalo vola gasy, ny vola sinoa takalo vola gasy, fa andeha hanao fanatitra ho an'Andriamanitra. Tonga avy any Jesosy direct. Inona ary ty zavatra mitrango eto ty? Naripany sy ny roasiny daholo. Hoeto any ivelany kianja any reto. Anareo mivarotra any reto. Anareo mikarakara an'io. Fa tsy ato anatin'ny kianja ato no hivarotana. Naovana lavanty. Dia mba hitrereto amin'izany moa. Kianja ivelany ary ny roasiny Jesosy. Andraindray ary le varotra efa tonga ao am-piangonana mihitsy le varotra. Ao am-piangonana no manao lavanty. Voaka daholo ny lavanty rehetrarehetra. Ny akanjo ohatriny ty. Mialany ny vazy ohatriny ty. Mialany ny hena voafatotra. Na ny matavy na ny mahi. Lavanty ao am-piangonana. Tsy maninona fa tsy mbola nalala ny olona tamin'ny andron'i Jesosy hoe tsy mety ane izany. Fa rehefa tonga Jesosy dia niravany le varotra. Rehefa voarava reo varotra rehetrarehetra be da be ny olona sosotra. Satria ny latabatra ny ongana. Fa hoana koa ary ty ataon'le Jesosy ty nefa olona mba mahafinaritra, olona tsara fanahy be io, manasitrana sy manangana ny maty. Ka hoana ny olona sahirana mivarotra ty indray na ongakonga ny latabatra. Jiosy daholo nefa ireo mivarotra reo. Dia ozy le jiosy ireo tamin'i Jesosy. Inona ozy izy ny famantaranao menao anay anaovanao an'izao zavatra zao? Inona ny famantaranao menao anay? Mahatonga anao masaha an'izao. Raha amin'izao fotoana zao anao no manaova an'izany eny Analakely na eny Sotro na eny Besarety eny. Aongaongany daholo ny varotra ny olona fa dia fitsaraham-bahoaka. Panagaka tamin'izany tsisy na hetsika ny olona, tsisy na vitana anao inona. Fa ny tenin'ny reto jiosy reto hoe inona ny famantarana omenao anay? Ny antony anaovanao an'izao. 9:20 ka hatramin'ny 2:20. Fa namaly ny jiosy ka nanao taminy hoe inona ny famantarana asehonao anay no manao zao zavatra zao ianao? Jesosy namalika nanao taminy hoe raha vao ary ty tempoly ity ary amin'ny atelona dia atsangako indray izy. Fa hoy ny jiosy,
4 taona izay no efa nanaovana ity tempoly ity. 4 taona. Ka ianao fa ahatsangana azy amin'ny atelona. Fa ny tenany io ny tempoly no lazaina. Ary koa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsaroa ny mpianany fa efa nilaza izany izy ary dia nino ny soratra masina sy ny teny izay nolazainy Jesosy. Inona ny famantarana omenao izy reto olona reto i Jesosy? Raha vao i tempoly hitany masonareo io tsara tarehy tsara rafitra io, fa anatin'ny atelona dia atsangako indray io. Gaga ny olona 4 taona verangany nanaovany entreprise an'io teto. 4 taona. Dia ianao anangana an'io anatin'ny 3 andro. Fa izy ianao manaonao izy ianao. Ny olona izy tsy nalala fa ay ny tenany io tempoly lazainy raha vao io. Anatin'ny atelona dia atsangako. Inona ny famantarana angata ataonao a? Dia raha vao ary ty tempoly ty fa tsangako anatin'ny atelona. Fa tsy azon'ny olona zany, inona ny dikan'izany? Dia jereva io famantarana io. Indro Jesosy ny tenany io famantarana io. Teo izy ny teny azy fa efa ny teny anazy koa izy teo Matthieu 12. Matthieu 12. Laza nanome famantarana an'ireto jiosy fariseo sy mpanorandalàna fivavahana jodaisma reto hebraika. Matthieu 12 8:30 ka hatramin'ny 7. Matthieu 12:8:30 ka hatramin'ny 7. Ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo namalaka nanao hoe mpampianatro, tahita famantarana avy aminao izahay. Fa Jesosy namalaka nanao tamin'ny hoe zay taranaka ratsy fanasy mijangajanga dia fatrapitady famantarana. Nefa tsisy famantarana omena azy, afa-tsy famantarana any amin'ny Jona mpaminany. Fa tahaka ny toeran'ny Jona 3 andro sy 3 alina tao kibony azan-drano lehibe dia toy izany koa ny toeran'ny zanak'olona 3 andro sy 3 alina ao anatin'ny tany. Rehefa nonga ny Jesosy zany latapatry ny olona dia ozy izy varitra reto sy ny jiosy, inona ny famantarana omenao anay? Raha vao ozy izy ny tempoly fa anatin'ny atelona dia atsangako. Dia avy indray ny fariseo sy ny mpanorandalàna, ianao moa zany Jesosy mpampianatra enjana indrindra sy tena mihoatra ny olona rehetrarehetra. Amin'ny mampampianatra tena enjana anao ary, mba meo famantarana koa ary zay. Inona ny famantarana omenao anay? Nareo taranaka ratsy fanahy reto, mpanenjika olona, mpanaratsy olona, mpanopa olona, mpamoron-dainga, sady mpangalatra, ny mpijangajanga, ny pisoloky, fafazana lainga daholo, ny mpiara-mivavaka rehetrarehetra, sy ny sisa. Mba handotona an'io Kristy io. Fa zao, raha ihany ny famantarana meko anareo. Tsy maro a. Raha ihany. Fa tahaka ny Jona 3 andro tao kibony azan-drano, zanak'olona koa hipetraka ao anatin'ny tany 3 andro sy 3 alina. Jereo tsara ny ifandraisany zany. Rehefa nravany Jesosy ny latabatra teo kianjan'ny tempoly, roasina ny mpivarotra omby sy ny ondry sy ny osy rehetrarehetra, dia hoy zareo, inona ny famantarana omenao anay? Avokoa reto fariseo sy mpanorandalàna reto, zay tena miseho azy mainy soratra masina sy enjana indrindra raha baiboly. Tsy mino an' Jesosy, omeo famantarana koa izahay. Fa tsy mba ino mihitsy zay raha tsy misy famantarana omenao. Tsy nanome famantarana hafa mihitsy Jesosy fa tempoly ihany ny resahana. Tenany, raha vao tempoly io fa afaka telona dia atsangako. Tia famantarana omena anareo tahaka ny Jona 3 andro sy 3 alina tao kibony azan-drano, tahaka izay koa za. Rehefa maty hipetraka ao pasana 3 andro sy 3 alina, zay ny alalanareo fa za ilay Kristy mpamonjy anareo. Tsy anameloko anareo ny atongavako, nareo ratsy fanasy mpijangajanga io. Tsisy afaka amin'izany tsika tsiraray avy. Na mpitondra fivavahana, na olon-tsotra, na mpitondra fanjakana, na tambany vohitra, na mpanan-karena, na mahantra, na andreny vohitra. Samy ratsy fanahy daholo tsika, samy mpijangajanga. Izy ny afaka nanamary tena an'izany hoe za tsy mba ratsy fanahy, za tsy mba mpijangajanga. Fa zao, na dia izany ary ozy izy Jesosy, tsy andatsa anareo a, tsy anameloko anareo ny atongavako, fa ray ny famantarana omeko anareo, alalanareo fa za ny mpamonjy anareo. Raha mino an'izany anareo. Raha vao io tempoly io fa anatin'ny atelona io dia atsangako. Petraka ao anatin'ny tany 3 andro sy 3 alina tahaka ny Jona 3 andro sy 3 alina tao kibony azan-drano. Zay ny alalanareo fa za no Kristy. Manisa anareo fa nomena saina. Zay mana-tsaina ozy izy aoka izy anisa. Nisan'ny bibidia. Anisan'ny 666. Zay mana-tsaina koa aoka izy anisa.
farafaravano io tempoly io telo alina ihany dia ho atsangany. Dia tamin'izany nga tsy azon'ny olona zany tsy zavatra fatiny zany. Hoe za tahaka ny Jona telo andro sy telo alina tao kibony hazan-drano, fa ny olona tamin'izany any ozy izy nino ny Jona fa hitsangana reny mponina reny ozy izy hitsara anareo satria misy lehibe noho Jona eto. Jona ary tanàna kely iny nyvonjeny telo andro sy telo alina nandalovany tao kibony hazan-drano, zay izy vao navonjeny iny. Fa ny zanak'olona amonjy zao tontolo zao tsy maintsy mandalo telo andro sy telo alina. Ka raha mino an'izany ianareo, raha minonareo fa raha oravano io tempoly io dia hitsangana afaka amin'ny atelona, dia ho hitanareo voninahitra Andriamanitra sy ny famonjena. Ha, enao ve ozy iza no anangana an'io anatin'ny atelona? 9 taona nanaovana an'io. Tsy azon'ny olona ny resaka, tsisy nazava taminy. Ary izy moa no tena tsy nahazo an'izany. Le mpitondra fivavahana, mivavaka tamin'ny andro sabata, tsy mihinana kisoa, tsy mihinana biby maloto, dia ny fariseo, ny jiosy, ny mpanora-dalàna, zay niavian'i Kristy ihany. Tiana moa ny sarin'izany hoe tempoly ravana, atao tsara ny voninahiny sy ny lazany. Inona ny sarin'izany? Fa io 3 andro sy 3 alina no hipetrahany. Dia inona ny sarin'izany? Zao ny voalaza amin'ny Romanina. Romanina 9:1 ka hatramin'ny 7. Romanina 9:1 ka hatramin'ny 4 mantsy azafady. Ny fahafahany mino an'i Kristy amin'ny herin'ny ota ary ny fanamasinana azy. Fahafahany mino an'i Kristy amin'ny herin'ny ota. Inona moa zany finoanan'i Kristy tadiavina amintsika zany? 1 ka hatramin'ny 4. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika eto ambony fahasoavana? Sanatria izany. Ataontsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona amin'ny ihany. Tsy fantatrareo va fa na iza izy isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy, dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Io zany le tempoly. Le tempoly io raha vao izy fa tsangako anatin'ny atelona. Ka rehefa raha vano io tempoly io dia vonoina zany lay Kristy. Ka rehefa maty lay Kristy dia alevona. Dia rehefa aveo Kristy tsangana amin'ny maty. Fa itsika koa lay tempoly n'Andriamanitra velona, nidiran'ny ota, nidiran'ny fahotana rehetrarehetra. Ho vonoina koa androany. Dia ho ravana lay tempoly androany. Fa hatsangana ao anatin'ny atelona. Zany hoe tsika zany zay ho atao batisa androany, ny sariny zany dia tempoly ho ravana, dia hatsangana ao anatin'ny atelona. Hiara-maty amin'ny Kristy ny dikan'izany. Dia hiara-ilevona amin'ny Kristy, dia hiara-hitsangana aminy amin'ny fiainam-baovao. Fa niza atao batisa amin'ny Kristy dia io le tempoly vonoina dia hatsangana ao anatin'ny atelona. Zay ny sariny. Zay ny famantarana. Ny famantarana izany dia Kristy ny maty, ny levona, ny tsangana. Ono ilazana azy amin'ny Korintianina 1, 5:7. Korintianina 1, 5:7. Sy ny 4 ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Fa natolotra anareo izy ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araky ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro 7 araky ny soratra masina. Kristy maty noho ny fahotantsika araky ny soratra masina, nalevina natsangana tamin'ny andro 7 araky ny soratra masina. Azavao zany le Kristy maty nilevina nitsangana araky ny soratra masina. Fa misy koa zany Kristy maty nilevina nitsangana tsy araky ny soratra masina. Raha misy maty nilevina nitsangana araky ny soratra masina ao, io ve le Kristy nonao? Izy io. Dia izy ary le maty nilevina nitsangana tsy araky ny soratra masina. Demontreo. Izy le maty nilevina nitsangana tsy araky ny soratra masina. Fa Kristy nanome famantarana. Raha vao ny tempoly fa afaka atelona dia ho atsangako. Nanome famantarana tahaka ny Jona 3 andro sy 3 alina, tahaka izay koa ny zanak'olona 3 andro sy 3 alina ao anatin'ny fasana.
fa zao ianao ho atao batisa hiara ilevina amin'ny Kristy, hiara maty amin'ny Kristy, hiara hitsangana amin'ny Kristy. Dia ahoana raha tsy misy fitsanganana amin'ny maty ary dia ahoana? Hovonoina zany le olona atao batisa, hovonoina ianao. Ary rehefa maty ianao dia alevona. Ka raha tsy hitsangana amin'ny maty eo ianao fa hofaty eo dia ahoana? Ary raha Kristy io maty ka tsy hitsangana tamin'ny maty, inona ny zavatra nitranga? Dia resahana iny io batisa io fa tena fahafatesana mihitsy ny resahana iny io. Korinthianina voalohany toko 10 ihany tsika, eo tsika. 12 hatramin'ny 17 ny vakitsika. Raha Kristy nitoriana fa natsangana tamin'ny maty, ao ny lazany sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganana amin'ny maty. Fa raha tsy misy fitsanganana amin'ny maty na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Raha tsy natsangana Kristy dia foana ny toroteninay, ary foana koa ny finoanareo. Ary dia hita vavolombelona mandainga ny amin'Andriamanitra izay satria efa nilaza amin'Andriamanitra izay satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana ny Kristy. Nefa raha tsy natsangana ny maty dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy natsangana ny maty na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo, ary mbola ao anatinareo ihany, ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo, dia very koa izay efa nodimandry ao amin'ny Kristy. Fa raha amin'izao fiainana izao no anantenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Kristy nidirany ota dia tsy maintsy maty, dia nilevona dia nitsangana. Fa tsy narahana tsony izy nitsangana tao, fa nitsangana tamin'ny maty izy. Fa raha tsy nitsangana tamin'ny maty tao Kristy dia tsika rehetrarehetra reto tsisy antony hijanonantsika eto, tsisy antony izay notsika radio koa atao tokantrano ato amin'izao alina izao na amin'izao maraina izao na amin'izao atoandro izao. Kristy ary tsy nitsangana tamin'ny maty, koa iny andanin'andro eno an'izany tsy handeha ten-drano tapahana ty koa ho atao batisa. Fa tenantsika misy ota, ny dirany ota sy ny aretina sy ny problème isan-karazany ty koa vonoina. Fa hiara maty amin'ny Kristy dia hiara ilevina aminy ao tsika. Ka rehefa mitsangana tamin'ny maty Kristy dia hiara hitsangana aminazy eo koa tsika ho lasa olona vaovao. Fa raha tsy nitsangana tamin'ny maty Kristy dia mbola eto tsika sy ny fahotantsika fa tsy zavatra inona azo atao amintsika, tsisy na iray aza. Koa satria i Kristy hitsangana amin'ny maty dia hitsangana avy eo koa itsika. Dikan'izany vonoina zany ny olona atao batisa ka ny olona maty dia tsy maintsy alevona. Dia zao nilazany azy ato. Betabe ny tsy mahazo an'ity teny ity fa androany izy ho azontsika. Korinthianina voalohany toko 10 andininy 7. Korinthianina voalohany toko 10 andininy 7. Raha tsy zany, anahoana ary izay atao batisa maty? Raha tsy hatsangana mihitsy ny maty, nahoana ireo no atao batisa ny aminy? Ary nahoana izay no manao viverin'ny ainay mandrakariva? Raha tsy izany, anahoana ary izay natao batisa amin'ny maty? Raha tsy hatsangana mihitsy ny maty, nahoana ireo no natao batisa aminy? Inona moa ny sariny izany? Ny olona atao batisa dia mino fa atao inona izy? Hovonoina dia maty. Dia ny maty, io olona velona maty ara-panahy io zany no alevona atao batisa. Ka raha tsy hitsangana ny maty, inona nanaovana batisa n'ireo olona maty ara-panahy ireo? Ireo olona maty amin'ny tsy fahalalana ireo? Ireo olona voafitaka ny devoly sy ny asany maizina ka tsy nahita ny mazava ireo? Dia tsy maintsy vonoina le olona, satria nizaniza atao batisa amin'ny Kristy dia miara maty amin'ny Kristy. Ka atao ahoana ary nanao batisa ny olona maty raha tsy hitsangana amin'ny maty izy, raha tsy ho lasa olom-baovao izy? Atao ahoana? Tsy maty ara-baky teny io resahana io zany. Hoe ny havanao zany tsy vita batisa dia maty. Dia izy maty iny hoe ndao atao batisa farany izy voalevona ary. Tsy izay no hevitra io teny io. Fa ianao velona zao ny maty, fony fahavelona, maty ara-nofo, maty ara-panahy, dia mitsangana eo anao maty ara-panahy io. Fa ninona ianao fa hiara maty amin'ny Kristy? Satria izay ny famantarana, izay ny famantarana hamonjenanao, izay ny famantarana omenanao. Raha vany io tempolo dia afaka telona dia hitsangana. Dia nino an'izay Jesosy maty ny levona nitsangana tao anatin'ny feim-potoana atelona zay ianao? Dia izay mino an'izay dia atao batisa dia hovonjena. Izay mino an'izay fa maty Kristy, ny levona nitsangana araky ny soratra masina
dia atao batisa dia hovonjena. Ary raha vita batisa izy dia Galatiana 7:7. Inona ny lazana azy rehefa vita batisa izy? Fa na iza Galatiana 7:7. Fa na iza nareo natao batisa ao amin'ny Kristy dia mitafy an'i Kristy. Niza atao batisa amin'ny Kristy dia mitafy an'i Kristy. Misy olona zany mitafy an'i Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina izay nahazo ilay famantarana 3 andro sy 3 alina. Ka na dia nipotehana azy tao anatin'ny atelona dia natsangana. Misy olona zany nandray izay fitafian'i Kristy maty ny levona nitsangana izay. Fa misy olona koa nandray fitafian'i Kristy maty ny levona nitsangana tsy araky ny soratra masina, fa fitafiana hafa ny raisiny, tsy tao anatin'ilay famantarana, tsy nanana n'ilay famantarana. Dia mazava ho azy. Fereny olona ireny le ilaza hoe tompo, tsy natao batisa tamin'ny anaranao ve izahay e? Tsy namoaka devoly tamin'ny anaranao ve izahay e? Tsy nanao asa soa lehibe tamin'ny anaranao ve izahay e? Tsy efa nanao chorale ve izahay e? Tsy efa mpitendry zava-maneno ve izahay e? Tsy efa dorcas ve izahay e? Izy Jesosy tsy dorcas nareo fa nanao focasy. Satria tsy za no nitafianareo fa Kristy hafa. Kristy hafa nitafianareo fa tsy za. Dia gaga le olona amin'izay andro izay fa ahoana? Tsy efa nitarina ny sabata ve izahay e? Tsy efa tsy nihinana kisoa ve izahay e? Tsy efa zao ve izahay e? Fitafiana hafa no raisinareo. Ary fitafiana io inona ny lokon'izy io izy? Fotsy ny lokony io raisina io, fitafiana fotsy. Ny lazany azy ato amin'ny Apokalipsy. Zay nandray n'io fitafiana io dia ahoana ny lazany azy? Apokalipsy 7, 13 ka hatramin'ny 17. Apokalipsy 7, 13 ka hatramin'ny 17. Ary anankiray tamin'ny loha olona namalaka nanao hoe iza moa ireo miakanjo fotsy lava ary avy taiza izy? Hoy izaho tamin'ny tompoko ianao ny malala. Dia hoy izy tamiko reno avy tamin'ny fahoriana lehibe. Ary ny akanjo ny nosasany sy nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Ary hoy izany dia mitoetra ny loha seza fiandrianan'Andriamanitra izy ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempolony. Ary ilay mipetraka ambony seza fiandrianana dia amelatra ny tranolaina ndrakotra azy. Tsy honaona nangetaita intsony ireo ary tsy haninona azy masoandro na izay hafananakorona. Fa ny zanak'ondry izay voan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho any amin'ny loha ranondranonaina ary fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Iza moa ireo manao akanjo fotsy lava ireo avy taiza? Izy. Io akanjo fotsy lava io, ny marika an'io akanjo io dia atelonandro sy atelonalina. Io ilay famantarana atelonandro sy atelonalina ny raisiny tamin'izy natao batisa. Fa zao izy ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe. Nahoana ireo no tratra ny fahoriana? Nanenjika azy ny vadiny, nanenjika azy ny zanany, nanenjika azy ny manodidina azy, nanenjika azy ny mpiara-mivavaka, nanenjika azy ny olona rehetrarehetra izay teo akaiky ny rehetrarehetra teo. Tsy izy izay tsy nanenjika azy. Fa ireo koa mbola tsy maintsy hotoriana ny filazantsara koa ireo. Ary ny fefiny zareo azy ato nataony manga ohatra ny tsika mihitsy ny fefiny eto. Efa naka ny lokony manga. Zavatra lehibe zany. Ka ireo izy no avy tamin'ny fahoriana lehibe fa ny akanjo no sasany sy nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Noho tsara aty marina hoe be ny olona diso fanantenana. Rehefa natao batisa aloha dia mandray fitafiana. Fa fitafiana raisinao io zany, na io fitafian'i Kristy arak'ilay famantarana, na io fitafian'ilay Kristy tsy manana an'ilay famantarana. Io fitafiana raisinao io. Ka io fitafiana raisinao rehefa mandrakotra anao io raha sendra manoty ianao, raha sendra lavo ianao tamin'ny fahotana, dia zao raha vao miaiky ny fahotanao ianao dia matoky sy marina ilay Kristy tempolony ravana dia natsangana anatin'ny atelona, ilay tao anatin'ny tany 3 andro sy 3 alina, fa anadio ny fahotanao, ny akanjom-pahotanao amin'ny rano raha vao miaiky ianao, satria fa mitafy azy, tafy an'ilay Kristy. Fa misy olona manao fitafiana hafa, mangataka famelan-keloka amin'ilay fitafiana ny raisiny io, ilay Kristy maty ny levona natsangana tsy araka ny soratra masina, dia manantena ilay olona hoe dia efa ao aminy ane za efa avonjeny fa sainginy zao. Tsy fantany ireo olona ireo ka tsy misy raha ny zanak'ondry manadio an'ireo.
fa raha ny Kristy sandoka zanak'ondro sandoka nanadio anao dia tavela ianao. Ary ireo olona reo zay nandray ny fitafiana reo dia zao nilazany anazy ato hoe ary noho izany dia mitoetra aloha ny seza fiandrianana izy satria nanasany akanjony sy nosasany sy nofitsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Dikan'izany raha vao diso zanak'ondry ianao zany diso Jesosy ianao tsy manasa ny fitafianao i Kristy sandoka io. Ny rany io tsy madio ny akanjonao sy ny fahotanao. Meo anay ny famantarana ozy izy. Inona ny famantarana omenao anay raha vao tempolo io fa anatin'ny atelona dia atsangako e. Dia tsika koa zany le tempolo andeha hiaraka horavana aminy. Horavana le tempolontsika amin'ny sorotoka, ny foka sigara, ny ninana paraky, le tempolontsika marary, karazana aretina rehetrarehetra io. Le tempolontsika fatorany devolo, ny tromba, ny vazimba, ny kalanoro, ny fanaratsy, Belzeboba sy ny sisa. Fatoran'ireo zavavin-dranonireo, mampahantra anao, mampankorotana ambony ambany tokantranonao, tsy hanananao taranaka, tsy hitanao asa. Horavana io, fa anatin'ny atelona, hitsangana io. Amen. Dia hiaraka manjaka amin'ilay Kristy. Dia inona ny zavatra nyteneniny ireo olona reo ozy izy. Noho izany dia mitoetra ny seza fiandrianana an'Andriamanitra izy ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempolony. Ary ilay mipetraka ambony seza fiandrianana dia amelatra ny tranon'ilay ny andrakotra azy. Tsy honona nangetaheta intsony ireo ary tsy haninona azy na ny masoandro na zay hafanana akoriny. Fa ny zanak'ondry eo vony seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy amin'ny loha ranonaina. Ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Mazava ho azy zany. Fa ireo olona mandray fitafiana ny tafy ny Kristy ireo dia olona nahalala ilay famantarana nalazain'i Jesosy hoe tahaka ny Jona 3 andro sy 3 alina ao anatin'ny kibon'azan-drano tahaka izay koa ny zanak'olona. Raha vao ny tempolo fa izay ny famantarana omenanareo fa anatin'ny atelona dia atsangako zany. Dia itsika nefa ny lazain'ny Korintiana voalohany tamin'ny vakiteny tao ilay toko 7. Izy ilay tempolo koa amin'izao fotoana zao ny Baiboly. Korintiana voalohany toko 7 andininy 2:40. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Ahoana momba tonga ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika? Niza natao batisa amin'ny Kristy dia mitafy amin'ny Kristy maty nilevona nitsangana araka ny soratra masina. Izay ny hoe fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo ao. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mbo somban'Andriamanitra izy fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Androany zany nisy tempolin'Andriamanitra velona indray zay efa maty fa hitsangana amin'inona? Hitsangana amin'ny maty. Ahoana ozy izy nanaovana batisa amin'ny maty raha tsy hitsangana izy? Raha tsy hitsangana tamin'ny maty Kristy, ahoana nanaovana olona batisa maty arahan'ny mpanahy io hitsanganana io ao? Koka sy reraky ny fahotana io. Kristy nitsangana tamin'ny maty, afaka atelona, dia isy olona vaovao koa androany hitsangana maty rehefa avy nalevona tao amin'io fasana io. Raha tsy mino an'izany ianareo aza mitehaka. Ataovy amenna mafy e. Amenna. Halleluja. Dia io tempolo io ilay lazain'i Davida tamin'ny vakiteny voalohany. Ho atao lehibe io tempolo io mba ho hitan'ny mason'ny olona rehetra. Ary mba ely ny lazany sy ny voninany amin'ny tany rehetra. Dia mandehana ozy izy Davida amboary ny tempolo, amboary io tempolo na tempolo ara-bakiteny io amboary. Na tempolo ara-panahy io vatana sy nofo amandraha. Amboary io tempolo io. Ary ataovy lehibe mba hiely ny lazany sy ny voninahiny. Dia zany anie mampatonga antsika hita sy re ary fantatra ny lazany sy ny voninahiny. Satria efa tafatsangana ilay tempoly ary mbola mitsangana ary mbola misy tempoly vaovao mitsangana foana. Ary isaky mitsangana ilay tempoly dia fotsy manga miely ny lazany sy ny voninahiny eran-tany. Halleluja! Ao zany paster. Ao tsara zany. Hiely ny lazany. Ary dia tsy mandanga tokoa ny soratra masina. Fa miely tokoa ny lazany ty tempoly ty. Ty tempoly ty zay hiara ny fanenjena sy ny fanaratsiana sy ny opa sy ny lainga isan-karazany afafy. Atao amintsika. Za mbola vanaheno hoe misy olona hono miteny fa za ty hony tena fahafavoan'ny devolo ny fatorany devolo mihitsy fa ny vadiko dia nanisy fanafody azy eny natonga hanambady azy ka dia voan'ny otifity dia nasiana maloto mihitsy ny sakafo nohaniko dia tsy afaka amin'ilay vadiko tsony ny hafa tokony ho hafa ny vadiko fa tsy ny vadiko fa dia voafatotra. Dia zany dia ely
dia zay matsy madamako be vazivazy so ihany afa nasina oty fa ratsy zany aho efa niala nytetangao dia miteteny magagana dia misy olona mino an'izany dia tena ay ve zany mihitsy dia zany no ahely ny rehetrarehetra dia rehefa nanontaniako le olona nyteneniny zareo nyteneny io a dia ozy indray le olona nyteny anazy za tiako ny hoe paster dia enjehana mafy mihitsy fa na dia ny zavatra tsy teneniko ary dia teneny ny olona daholo hoe zany no nataoko nefa izy le olona milaza hoe izy nyteny azy a ianao a tena misy manenjika ianao mihitsy fa lazain'ny olona ianao fa hoe zaonona sy ny vadikoto fity dia tena tsy hafa miala aminazy injony fa tokony ho hafa no vado izy ndray miteny sambatra zay enjehana noho ny fahamarinana paster grave zany ka ity tempoly ity no atao enjehana natao aratsiana natao paopaina zay le fandravana n'le tempoly fa raha vao izy fa afaka teloana dia toka ahoana atsangako raha vao dia androany misy raha vao ny anarany ho alevona atao anaty rano ato tsy raha tota itsony izy mitsangana avy eo fa lasa inona lasa raha vao io tempoly io fa so ihany fa misy raha vao lehilahy sy raha vao vehivavy androany hiara-maty amin'ny Kristy hiara levina amin'ny Kristy dia ataovy lehibe zany ataovy lehibe izany tempoly izany mba hely ny lazany sy ny voninahiny dia sy ho tokoa fa tsika maramila ny Kristy tsika ary mpanompo ny Kristy tsika izay maty ny levina ntsangana araka ny soratra masina io manangana le tempoly androany zany nisy tempoly vaovao itsangana indray androany ary dia eleran-tany ny lazany zany satria ity toro-teny tsy afatra ataontsika ity mandeha amin'ny radio mandeha amin'ny télévision any amin'ny faritra tsirairay avy any mandeha amin'ny internet eleran-tany mandeha amin'ny YouTube ho hitantsika eo ny batisa androany indray fa miterinandro ity dia efa mivoaka io zany hoe mieleran-tany ny lazany mba ho hiteran-tany ny voninahiny ka ny mampiavaka azy io fotsy manga io lokony lanitra inona fotsy sy manga zany hoe miezaka ny takatra ilay voninahitr'Andriamanitra eny ambony eny mba ho rita eran-tany ny lazany sy ny voninahiny me voninahitra ilay mpanjakan'ilay mpanjaka dia tsika hitsangana hivavaka ary amarana ny fotoana satria dia efa mafana dia mafana ny andro Anjevan'Andriamanitra ray eo izay tokoa ny ratsy fanahy sy mpitsangajanga fatrapitady famantarana misaotra raha eo fa na dia zany ary nitoetra anay dia tsy mba manavakavaka tokoa Kristy ary tsy mizaha tavan'olona fa na ny fariseo sy ny mpanora dalàna sy ny jiosy izay nanombo anao to amin'ny azo fijaliana aza Jesosy izay tsy nino anao fa nilaza fa mpamitaka ianao manana devoly ianao fa Belzeboba namoahanao devoly dia tsy nandringana reny olona reny ianao tompo fa mbola nanome azy ny famantarana ihany hoe famantarana omeko anareo dia izao raha vao tempoly io fa anatina telona dia atsangako tsy nino an'izany ry olona reo tamin'izany nilaza famantarana koa hoe Jona 3 andro sy 3 alina tokibiny azan-drano fa zay koa ny zanak'olona litoetra anatin'ny tany 3 andro sy 3 alina fa tsy nino an'izany koa reo olona reo fa izay taranaka kehitriny tompo rehefa nomenao zany afatra izany dia nazava taminay fa ay hiara-maty aminao ny sary tiany zany ambara fa nizaniza atao batisa amin'ny Kristy dia miara-maty amin'ny Kristy miara-milevona aminy miara-mitsangana aminy araky ny soratra masina efa maty zay teo aloha na levona fa tamin'ilay Kristy maty ny levona nitsangana tsy araky ny soratra masina noho ny tsy fahalalanay dia nitafy zany fitafiana ravina aviavy izany izay fa misaotra n'Andriamanitra ray eo fa hitanao ny fonay mibebaka ny mivavaka miantso ny anaranao isan'andro fa tsy navelanao ho diso fanantenana izay ka anao hoe fa tsy namoaka devoly tamin'ny anaranao vi izay tsy nanasitrana tamin'ny anaranao vi izay tsy natao batisa tamin'ny anaranao vi izay tsy nanao asa soa lehibe tamin'ny anaranao vi izay inona ny didy tsy niraisinay teo am-piangonana ka nahoana no tsy fantatrao izahay ankehitriny kosa tompo dia tsy mba ao anatin'izany kilasy zany intsony izay satria efa nalala ilay famantarana ary dia nandray ilay famantarana
ka hiara maty hiary levina amin'ny Kristy zay ary hiary itsangana aminy amin'ny fiainam-baovao ko dia misaotranao tompony tainao reto vaoaka reto izay an'olo tena ho anao indray androany satria maro no antsoina ho ianao fa vitsy no vidiana dia isan'ny olom-boafidy reto vaoakanao reto tompoko dia atolotra ianao ny dera sy ny aja amin'ny voninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy Kristy ilay nampitsahatra ny fanatitra latsatra tamin'ny atsasaky ny herinandro toetra tao pasana 3 andro sy 3 alina tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina no anonona ny sangatana izany vavaka izany ho azy eny ny dera sy ny voninahitra mandrakizay halleloia amen. Mire, inana tonga mire wata semari apa kiri? Sini tu. Di file lagi? Di file? Di file lagi sih. Di nona mungkin susu nona wan? Susu, ini juga ya apa tu? Shift dia kan? Malam ismaran. Salam, disuruh teman Diana. May 5 alam, May 5 alam, May 5 alam. Nangatsika ny ary tamin'ny tirina tio fa zao tena manga be le lanitra rehefa fotoana le anaovana le batisa zany dia ny rano koa ato manga ato koa zao ny rindrina ny sinoa zao fa manara dia atsika manao manga daholo manga dia manolo tena ny olona amin'ny mandro mangatsika zao zany tokony hisy tokony tsisy olona anolo tena zany fa tsy masakana ny olona zany satria mba eo amin'ny 100 latsaka kely eo zany nanao batisa dia soran'Andriamanitra fa nakamarony olona zany natahotra fa raha amin'le batisa ataontsika zany vitsy le 100 zany noho ny amin'ny andro ririnina zany fa ny olona moa zany mbola malemy le finoany fa raha matanjaka ny finoany tsy matahotra antsika zany ny olona nefa na izany aza mbola nisy 100 latsaka kely dia mahafinaritra zany satria Andriamanitra zany tena manana ny olom-boafidiny foana zany ka tsy reny olom-boafidy reny tsy voasakana na ririnina na hafanana na lohataona rehefa tonga ny antso dia manolotra tena ny Fagnaino anangatoko ny agnaranao amin'ny heriko jiabijiaby midereko ny agnaranao fô anao raiky rano antony ao velomako ka idera ny agnaranao amin'ny fosy fagnaino anangatoko ny agnaranao amin'ny heriko jiabijiaby midereko ny agnaranao fô anao raiky rano antony ao velomako ka idera ny agnaranao Fire no mita, young no let them sa, Anila no mosa, fire no mita,
Faiano numita Piano le pianza Andinando usate Oh 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 Dito mi diranno usai Oh 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 Antana nam fiaina nai Oh 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 Piano pamundi nai Oh 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 Gambu lutera nai Oh 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 Dito mi diranno usai Oh 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 Antana nam fiaina nai Oh 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 Piano pamundi nai Gambu lutera nai Andaman chama Tiso pamundi ti Nyacho na wireo se feri Na munyenu wane pamititi Sandu nao atunyeri nao Matanza katukua wambanye la chao Tatawacha na usa fasati ye fuck Kufiji no pa usa chao Young teacham knows the eye You know I'm bull, you know my eye Sisi gal, tisocha nao Come now out the tea and I Fidira na lalandava This is Captain de Sava Another generation no food Hallelujah, amen Fire no numita Fire no numita Piano le pianza, all'ilano mossa Fire no numita Fire no numita Piano le pianza, all'ilano mossa Oh 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 Dito mi diranno sai Oh 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 Antana non fiaina nai Oh 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 Piano pamundi nai Oh 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 Gambu lutera nai Oh 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 Dito mi diranno sai Milazino insunini funyela nizalina Ela lota nyanzara maswandre anduni fifalina Fanante nana numena ndesena ntifinuna Fais andemant manala mfababuna Yeah Nanu nufyawe ntan kulasa ngoza pye Dan mitis fiangarane Fenu fa sambarane Nanu nufyawe nyena nyafalin panune Fuko vuna veya now Yena zaba bavo Fainruta zakunifi uvane Ambulato felata Namanefa to tiazu yalane Fuko Fangana ni umana Asa nyandu fagagana Fatunga de mitsangana yeah Fainguta zakunifi uvane Ambulato felata Namanefa to tiazu yalane Fuko Fangana mi umana Tila vita fagagana Fatunga de mitsangana Na uzu na nambu puninu ninu na fangezana Efa vutu traviani andante Ntenifika sana Sitara kurendre mantra Tumpuni futona Faizi andre mantra manala mfababuna Wow Nanu nufyawe Restikia msaiwa mfanta Tunga nyangu mfalala Nani maya zutata nfazavana Nanu nufyawe Vavunsta wala nritanana Fuko vuna veya now Yana zavaba uvao Fainguta Reswar sudah November. Atu de tenta musisi arona kana utamwe. Isoten zonwit merum tutan zana kisre. Ita nau kayara nau le Jehova. Apa mira tanta vene menole Jehova.
Kami dah fuam now. Anak dan tak boleh menoleh Jehovah. Kan menon fear danana. Amen lah. Amen lah. Sabar Jehovah pastor Allah. Sabar Jehovah pastor Allah. Sabar Jehovah pastor Allah. Guru kami. Nitsangana